Faly miarabantsika tsirairay avy indray a miaraba anisa tokantrano zay manaraka an'izao fandaran'izao tonga eo amin'ny famintinana ny lesona fahavalo isika amin'ity anio ity a. Ny rariana dia sitona zavatra lehibe nandritra ny lesona izay mifampizarana nandritra ny herinandro isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany famintinana lesona izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara ny isan'andro mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny teninao izay zarainao aminay mandrakariva mba hahafahanay mahatoky amin'ny teny fampanantenana izay omenao anay, fa indrindra ihany koa ny amin'ny fiainana tsara lavitra izay omaninao anay. Ankehitriny izahay dia amitina izany indray miaraka aminao eto, mitezanao hiaraka aminay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe fahendrena ho eto miaina ampahamarinana. Ny tsenjera dia ny salamo 120 dia ny 12 manao hoe mampianara anay anisa ny andronay azahoanay voendy. Amen. Mora ho antsika ny mihevitra fa ny atao hoe manam-pahendrena dia manana fahalalana midadasika misehatra ny siansa sy ny filozofia sy ny zavatra hafa ihany koa. Ataontsika hoendry ny olona manana an'izany fahalalana izany saingy mihoatra noho izany ny fahendrena. Midika ho fampiarana tsara ny fahalalana rehetra azo manko izany. Ahoana ary no hamarita amin'ny Baiboly ny fahendrena e? Ahoana no ianarana an'izany fahendrena izany ary ahoana no hampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Inona ny soa azontsika avy amin'ny fanarahana fahendrena ara-Baiboly? Dia izany zavatra fanontaniana rehetra izany no ny antsika no valiana nandritra ny herinandro. Ny fahendrena izay eo amin'ny didy, ny andohan'ny fahendrena, ny fahendrena ao anatin'ny fitsapana ary ny fampiarana ny fahendrena. Ny fahendrena ao amin'ny didy no asian'ny teny dia hoy ny salamo manao hoe ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ny didin'Andriamanitra no lohahevi-dehibe ny salamo 120 arak'izay voalaza eo amin'ny teniny. Toy ny hita ao amin'ny toko hafa ao amin'ny Baiboly ihany ity salamo ity dia tena mampitany fiainana tahaka ny lalana izay diavin'ny olona tsirairay. Mety hitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay io lalana io na ho any amin'ny fanamelohana mandrakizay ihany koa. Dia ahoana nefa nahalalana an'izay sy fidianana ny tena lalana marina. Ny teny no manazava ny lala marina, manadio azy ary mitarika ny diantsika ary miaro antsika ihany koa amin'ny loza no ny lalan-dratsy. Ny miaina araka ny teny izany dia tsy maintsy midika ihany koa hoe fitandremana ny didin'Andriamanitra. Tsy haintsika ny manatanteraka an'izany nefa mahazo toky isika fa amin'ny fisaintsainana azy ireny miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra dia azo fahendrena bebe kokoa hatrany isika ho tandremana sy hiaro antsika. Ny fitondrantena ivelambelany fotsiny ihany izany ny didy tsy hoe izay ilay izy fa mikasika ny fahavonona ny saina, mikasika ny fahavonona ny fo ihany koa. Dia raha ny fahendrena no asiana teny dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe mampianara anay anisa ny andronay azahoanay voendy. Fo ihany ny fotoana ianantsika tahaka ny zavona raha oharina mandrakizay izay any-mpamorona. Mandritra an'izany fotoana foy izany dia miaina ao anatin'ny fahotansika eo ambanin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra manondraka ho antsika ny fahasoavany sy manampoka fitahiana ao antsika ary indrindra ny famindram-pony. Rehefa manaiky ho ampianarin'Andriamanitra isika dia mianatra manisa ny androntsika, amin'izany no azahoantsika ny tena fahendrena. Oviana no mba ho tahaka ny endriky ny mpamorona isika. Izy izay ianarantsika ny tahotra sy ny fahanajana. Ny fahazahoana fahendrena dia mitarika antsika hibebaka aloha dia avy eo hanao ny asa izay tian'Andriamanitra ataontsika. Ny fahendrena ao anatin'ny fitsapana, hoy ny salamo 120 manao hoe fony azo pahoriana aho dia niantso ahy ka namonjy anao aho, namaly anao tamin'ny fiafenan'ny kotrokora anao ary nizaha toetra anao tamin'ny ranon'ny Meriba. Naka fanahan'Andriamanitra ny Israely manko tao Meriba. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe no naka ny fanahan'i Jehovah hoe eto aminay va Jehovah sa tsia? Saingy ho an'Andriamanitra dia
izy no nizahan-toetra ny Israely. Tsy nahomby tamin'ny fitsapana ny Israely fa niziriziry tamin'ny karazana fikominana ataony dia tsy maintsy ny fahaizana. Na izany anefa dia nomen'Andriamanitra azy ireo ny rano izay nangatahany. Raha endry anefa izy ireo dia nahomby tamin'ny fitsapana dia ho nanao fakakana lehibe tamin'ireo Andriamanitra mihitsy teo amin'ny fiainany. Miatrika sedra ihany koa nefa ao anatin'ny fahendrena. Nogadraina ohatra Josefa, nampijaliana tena nampahoriana izy, tsy rariny ireny raha jerena amin'ny maha olona, saingy nandray fanapahakevitra feno fahendrena izy dia nanompan'Andriamanitra n'inon'inona toe-javatra misy. Rehefa mahomby tamin'ny fitsapana izy dia nasandratr'Andriamanitra niariary tokoa ny fahendreny ka nasain'ny Farao nampianatra ny loholona ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra azy izy. Ny riana dia aritra ao anatin'ny fakapanahy ianao ary izay mba ho tanteraka aminao ilay tenin'ny Kristy manao hoe natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Ho ihany koa ny Salamo 119 manao hoe azavela irona ao amin'ny zava-dratsy ny foko, iray raharaha amin'ny olona mpanao ratsy hanao izay asa tsy mety ary aoka tsy hihinana ny zava-pihinao. Io zany ilay lalan'ny ratsy fanahy. Io Salamo io dia vavaka fangatahana amin'Andriamanitra hanafaka antsika amin'ny fakapanahy avy ao anatiny sy avy any ivelany. Tsy afaka mandresy fakapanahy amin'ny herin'ny tenantsika irery isika satria io fontsika io mihitsy tena maniry hota. Mila mivavaka tsy mitsahatra zany isika mba hahatohitra fakapanahy. Maneho amintsika ny toetry ny fakapanahy io Salamo io dia misy dingana telo izay matetika ataony. Dia voalohany dia mirona ho amin'ny ratsy ny fo, faharoa dia manota ilay olona ary fahatelo dia faly amin'ny ratsy izy. Manoritsoritra ny toetra ny fakapanahy izay mandroso miandalana, mamitaka ary feno hafatsena ny Salamo. Ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra ihany no antoka ho amin'ny fandresena, nefa ny fandresena farany ny fahotana dia mbola ho avy ihany koa. Ny fitahiana avy amin'ny fanaova-tsoa dia nasiantsika ny teny ihany koa. Ny fiasan'ny fahendrena voalohany indrindra manko dia nitarika antsika ho amin'ny lalan'ny marina, fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ary no fitahiana ho azontsika amin'ny fanarana an'izany? Moa hoe misy zany dia na misy tokoa. Fakafakain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ireny Salamo 112:100 fa ho sambatsika hozy izy, hambinina amin'ny asantsika, ahely ny taranantsika, tsy hangozohozo isika, tsy hatahotra ary vaovao ratsy handresy ny fahavalontsika. Izany hoe raha fitinina dia zavatra tsara avokoa izy ireo ary izay mahafitahiana avy amin'Andriamanitra azy. Tsy misy zavatra ratsy ny avy amin'ny ilay tompontsika fa Andriamanitra fitiavana izy dia manome ny zavatra rehetra izay avy aminy dia fitiavana avokoa. Ity am-pamaranana dia ity lahatsoratry Madamo White ity hamaranantsika azy. Manao hoe rehefa misaintsaina ny asa nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona lava ho azy izy dia gaga tanteraka. Fa Andriamanitra dia handray ny olombelona mahantra sy lavo ary hitondra azy ireo amin'ireo hery ara-tsaina izay sy ny fahasoavana miasa ao anaty, manova ny toetra mampanahy sy mamona volan'ny olona ho mendrika izay fa nomanin'Andriamanitra ho azy ireo. Olombelona mendrika ho an'ny fanatrehan'Andriamanitra, mendrika ho naman'ny anjely ary hanana firaisana amin'Andriamanitra. Indray izany faneren'ny foko mba ho iray amin'ireo izay hiara-mandeha amin'ny Jesosy Kristy any amin'ny tanàna vaovao. Dia mba ho tahaka an'izany ihany koa anie ny fanirianao, hiara-mandeha amin'ny Kristy any amin'ny tany vaovao. Hiara hifamihina aminy, ahitan'ireo olona akaiky ny fonao ihany koa, hifampiarahaba hoe tonga soa aty an-tranon'Andriamanitra. Amen. Ry Andriamanitra tsara ny ezindanitra mbola misaotra anao izay raha eo ny amin'ny lesona izay nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Mangataka aminao izahay mba hankahirana amin'ny fomba manokana ianao ka aoka izahay haritra hatramin'ny farany, haritra hijoro amin'ny fanomponanao, atoky ianao mandrakariva ihany koa. Anaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.